Mbola manona indray ny fahasoavan'ny tompo niavana ho amintsika fiangonana. Ary dia moratsika ny lalana marina hoe ny fanahin'ny tompo ao anatin'ity fotoana ny toriteny ity. Ny filazantsara araka an'izao natoko faha-15 andiny faha-13 tapany voalohany no ndeha hiarantsika ary vakina amenaran'ny tompo manao hoe fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy mitaridarana anareo amin'ny marina rehetra. Raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy mitaridarana anareo amin'ny marina rehetra. Tena ao anatin'ny herinandro masina i Jesosy no manambara izany amin'ireo mpanaradia azy. Taoriana ny filazany fa tsy maintsy andeha izy ary tenenany koa manao hoe aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary monoany. Ny tenenany koa manao hoe tsy amenanareo akamboty aho ankaty aminareo aho. Aniraka ny fanahy masina izy no tiany olazay. Raha tonga ny fanahy ny fahamarinana hoy Jesosy dia izy mitaridarana anareo amin'ny marina rehetra. Mpiavana malala arak'izay nambara hatrany am-piantohana sy ombienimbeny tao anatin'ity fotoana ity dia antony telo lehibe no ivorintsika fiangonana amin'izao maraina izao. Ny fitodiana amin'Andriamanitra ka atsiarovana ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Ny fiantorana amin'ny tompo amin'ny asa sosialy izay sahantsika fiangonana ao amin'ny fitoerany fitsaboana na centre médical. Azay efa mivoatra ao anatin'ny fampitondrana dia ny fangatana ny aminareo renim-pianakaviana Firanitsosy Kiarabana ho azy ireny. Amin'ireo toe-javatra anankitelo ireo na ny ara-piangonana na ny ara-pitsaboana na ny ara-tokantrano fanontaniana aty am-piantohana dia ny hoe iza no mitaridarana anao, iza no mitaridarana antsika, iza no mitaridarana ny fiangonana. Jesosy manao hoe raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy mitaridarana anareo amin'ny marina. Ho an'ny fiangonana ankapobeny ny fanahy masina dia mampiombona sy mampiray. Ny fanahy masina dia mampifandray tadokanga ny olona samihafa. Nde jerena amin'ny fianam-piangonana tahak'izao. Manjary mira hevitra isika no ny asan'ny fanahy masina ka manana tanjona mitovy mandrak'izay n'Andriamanitra, manana vina ny raha mijery ny amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ety amin'ny tany. Manana hevitra iraisana azahoana mijoro ho vavolombelona toy. Kanefa atao amin'ny fiangonana raha atao fotsiny fijerena ankapobeny dia maro ny lehilahy ary tsy vitsy ny vehivavy. Betsaka ny ankizy fatorako izany koa ny tanora. Ireo no manapa-kevitra ary no ny asan'ny fanahy masina dia miombona amin'ny hevitra tokana. Ny fitondrana ny fiangonana tsy tahaka ny fitondrana mpianatra iray na-kilasy ho an'ny délégué amin'ny kilasy anankiray, na tahaka ny fitondrana olona ao amin'ny vondra anankiray mitovy firena. Tsia fa tena fahasamihafana milaza arena no mivondrona ao anatin'ny fiangonana. Fa raha tsy eo ny fanahy masina avy dia sarotra ny ampivondrona hevitra, ny ampivondrona karazan'olona. Raha miteny isika hoe ndeha satroka nomena ny fetin'ireny
dia misy sasany satrokiny mako dia hoy ny hafa hoe metsika fa ny asan'ny fanahy masy dia mampanaky antsika hevitra anankiray ndeha hisatroka raha ny fiainan'ny fiangonana protestant teto Madagasikara hatramin'ny misiona norvégiana sy ny misiona RMS izay nanomboka asa tamin'ny fotoanandro dia efa nisy ny tsy fitoviana ny luterana sy ny calviniste fa ireo ny ombona voalohany ndeha iombona misy hitoviana ao fa inona ny azo iombonana ny fanahy masina dia mampiombo sangindrisy raha mijery ny fiombonana ny fiainan'ny fiangonana sy ankehitriny tsy mbola nahita hoe fiangonana atsina aloha vao manomboka miasa na miorona ka nanonona ny anaran'i Jesosy hoe Jesu na nitondra baiboly katolika fa ity avokoa ny olo dik zany fa sarotra ny fiangonana protestant eto Madagasikara toy any vakivaky izy fa raha tena manaiky ny fitarian'ny fanahy masina ny kristianina tsirairay ny fiangonana dia anana ny fijerin'Andriamanitra ny maha izy azy ny fiangonana tsy anaraka ka hoe réformé calviniste na luterana tondra ny anarana mpamorona no foto-kevitra fotom-ponora fa nitondra ny anaran'i Kristy raha manaiky ny fitarian'ny fanahy masina ny marina izay ambara ny fanahy fahamarinana ny fiangonana dia tsy hifikotra izay maha izy azy fa anaiky ampiasa ny maha izy azy tsirairay avy anjany fanotra mampandroso ny fiombo riavana manala rehetra mitompo ny fiangonana tarian'ny fanahy masina dia tsy fiangonana mitsindroka izay everiny azy ny any aloko marina fa mampifatotra ny fiainany amin'ny asan'ny fanahy masina mampianatra mampahery manolotsaina mampiolo izany no tsy maintsy fatohan'ny fiangonana ka atonga azy ny fiangonana tsy mandeha amin'izay tia na mizotra amin'izay etrenetiny fa ho fiangonana mandeha araky ny fahamarinana tsy adikevitra tsy azonozona araka an'Andriamanitra fiangonana misongadina eo amin'ny fahamasinana fiangonana tsy tapitaraka-le amin'izay rehetra atao fa fiangonana manana fanantenana izay riavana ny afatra ao antsika fiangonana ny fanahy masina na hitantsika hitaridalana dia tsy mitondra antsika fisaratsarana na anaovantsika ho ambony ny maha izy azy ny tsirairay na arak'olona na ara-pikambanana fiangonana fa nekentsika ny fampiangonana ao amin'ny Kristy ho an'ny asa fitsaboana izay mijoro eto anivon'ny fiangonana ataontsika asa fijoroana vavolombelona ho fitoriana ny fikazantsara hitsinjovana ny ara-tsosialy ny fiarahamonina dia averandray sy ohatra masina manao hoe amin'ny anarantsy raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy mitarika anareo amin'ny marina rehetra hoy ny Salamo faharoa amby telopolo andimy fahavalo izay fantatry ny mpianatra tsara tsy izovina amintsika fiangonana koa manao hoe amin'ny anarantsy anome sainanao sy ampianatra anao izay lalakarianao hitsinjo anao ny masiko ka anomy sainanao asa sainariavana ny fitsaboana fa ho antsika fiangonana koa dia asara-panazana ny fanotrinao ireo manamarika ny fiainan'ny dokotera ary fantatsika izay manatona mpitsabo zany ny
fitenena hoe androsomy manaraka telo isanandro ozy mifanafody dokotera hoe fitenena soratra dokotera ny dictionnaire fampiasan'ny dokotera inana izy fa sy mandeha ampahazarana toy izany ny asa fitsaboana indrindra ny asa fitsaboana eo anivony fiavona tokony ho taratra misy fahombiazana be be kokoa mihoatra noho fitsaboana mandeha amin'ny fahaizana mampahalala izay tena aderaina satria tsy misy mpianatra maritra fitotoana vao hoe ndeha irahana ny asa nenay tanolanytriny manaiky dia électoral de France fa ny dokotera tsy maintsy miaritra eo dia rainy izany fiana fa tsy vita ny fianaram-be natao na ny tsenjerymanitra sy ny tsenjery izay filazantsika azy ny fahombiazan'ny mpitsabo indrindra tia misetry ny fiangonana fa tsy maintsy manetry tena haka ny fahamarinana rehetra eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny mpitsabo misehatra eo amin'ny fiangonana tsy mandeha ampahazana ary toy ny fiasa eo amin'ny fiangonana dia tsy maintsy manaja joro mahitsy ny fiarana amin'Andriamanitra ny mpitsabo kristiana manolona azy ny maratra fa eo ambony manam-pahefana amin'ny koa lay Andriamanitra fitiavana tompony fahefana sy ny hery rehetra ary efa nanasitrana olona izany tsy maintsy ho saintsaintsika fiangonana misehatra eo amin'ny fitsaboana na dokotera ianao na mpitsabo mpanampy ianao na mpikarakara toeram-pitsaboana na manana anjara ao amin'izany fitsaboana izany tsy afaka andeha irery ka hitany marina misolotra aretiny manarazy tsy afaka andeha irery ka hita izay lalakizorana amin'izao fotoan-tsarotra amin'ny fitsaboana aty amin'ny tany tahakatsika izao izy mila ny fitarian'ny fanahy masina mba hiatrehantsika ny marary amin'ny fitiavana ho tanan'Andriamanitra ianao ho masin'Andriamanitra ianao ho lohan'Andriamanitra ianao hanehoana ny fitiavana sy ny hery amin'izay fotoan'izay ny fitoeram-pitsaboana toy izay hiasantsika fiangonana fijoroana vavolombelona dia tsy mba ilazana hoe aza mba marary ihany fa androson'ny olona amin'ny fanantenana so ihany afa miantoraka tato amin'ity toeram-pitsaboana fiangonana ity satria ho toeram-pitsaboana tany ny fanahy tsy ho toerana hitsabo ny marary fotsiny fa ho toerana amin'ny tsirom-panantenana vaovao ho an'ny marary na ho sitrany na tsy ho sitrany ny fanasitranana lehibe sady fototra riavana dia ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra izany mandrakariva ny hitantsika amin'ny fitantarana ny fanasitranana ny taon'i Jesoa famelan-keloka aloha vao fananganana ny marary amin'ny lafiny anana sy dinganana izany eo amin'ny asan'ny fiangonana raha mametraka ny fitoeran'ny fitsaboana izy ampatsivona mandrakariva ambany fitarian'ny fanahy masina fa ny fibebahana mitarika ho amin'ny fahasitranana tsy avy antsony maro fa ny mpanota ibebaka tsy ny finaritra mila mpanafanaafody fa ny marary diavana manana rehetra amin'ny tompony amin'ny fijorontsika fiangonana eo ambany fitarian'ny fanahy masina ao anatin'izao sehitry ny fitsaboana izao dia ho tsaronjay ny fanerasera amintsika ao anatin'izany fitoeram-pitsaboana izany fa tonga eo amin'ny famonjena tonga eo amin'ny fahasitranana-panahy tonga eo amin'ny fanantenana an'olo izay mety ho fahatovina no ny fanantenana manjo azy na ny dokotera na ny mpitsabo-panampy
na ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'izany centre médical izany na ny sakaiza isika fiangonana manontolo dia taon'ny tompo ary tain'ny tompo mba hatakatra ny heviny ao anatin'izao asa sosialy izao manao hoe raha tonga ny fanahy ny famarinana dia izy mitarika anareo amin'ny marina misy. Ny fahatelo dia mitodika amin'ireny rehetra. Misy oratra masina efa ovakila ombenimbeny fotsitra ny toritena dia azo tovanana ny ampana andiminy anakoroa ao amin'ny ilay fanandratana ny vehivavy tsara ho apolana faharaiky amin'ny telopolo. Iantiny ny fahaenina amby roapolo sy fafito amby roapolo dia misy teny mivavy toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy ary lalàny famindram-polo eo amin'ny lerany. Mitandrina tsara ny ataony ankolana izy ary tsy homana ny mofo ny fahalaiana. Hoe manokatra ny vavy tsy hoe misakafo na mihinan-kanina fa miteny amin'ny fahendreny izy. Ny lalàny famindram-polo eo amin'ny lerany. Mitandrina tsara ny ataony ankolana izy ary tsy homana ny mofo amin'ny fahalaiana. Izany ilay vehivavy tsara. Izany ilay renim-pianakaviana milofo hampahiratra ny ankolana. Voalazao rehefa mamaky isika ao ankolana faharaiky amin'ny telopolo ny fahavarany vehivavy io manome sakafo ny ankolana hatramin'ny mpanampy azy. Efa nataonao hoe izany rendrebavilanitra ianao no mandroso sakafo ny mpanao rahanao anatsika izany ndray tao amin'ny fa izany ilay vehivavy tsara. Ary olo mazoto mahavita manafy raha jerenao dia manenona lamba ao amin'ny vady aman-janany. Sika vehivavy ankehitriny manosika jaitsika tsika inona ka izany manosika anotaniny vadinao amin'izay rehefa tonga ny trano inona le manosika na matao tsitsika fa ohatra hoe masisotra angako izany. Fa ny tena vehivavy tsara mahavitra tsy mpitetitrera anangona ny tsy anangona ny roa fa miary ao an-tokantrano mba mpisotra ny fianakaviana. Diavana manana rehetra ao tompo betsaka ny karazana renim-pianakaviana miatrika ny adidy amin'ny marina. Leo tanysaina izay azo tanysaina. Misy vehivavy miasa antsotsika hoe mikarakara tokantrano. Azadiny na raim-pianakaviana fa tena miasa izy ireo. Dia mivaty dia tsy miasa. Velompotsiny amin'ny amona. Ireny tena miasa indrindra. Mahavita kilometatra maro ao tokantrano ao mivezivezy. Rasendra mody tampoka ianao ny vehivavy tsara dia hitanao na izy eo ampanasana rano, na izy eo am-pikosehana trano, na izy eo am-pitetehanana, na izy eo am-pangarona saosisy. Tsisy vehivavy mipetrapetraka izany any an-trano fa dio ny milaza raim-pianakaviana hoe tsy miasa ny vady fa tena miasa. Vehivavy miasa ao tokantrano. Ny vehivavy miasa ivela ny tokantrano. Tsy mora ny manjoana azy ireny. Ny vehivavy vary mandeha fa ankilan'izay ny vehivavy mpitety-tsena. Sanaby zany hoe sasany varotra, sasany dia tsy sasatra mividy. Rabi aiza lavana rakanisy masy sabotsy ndosotro aina ny tsara javana malala karazana izany. Fa misy renim-pianakaviana mitaiza irery ny ankolana. Mety eo ihany ny vady fa tsy kombomana. Tsy miteny namanalatra milaminy fotsiny. Ndraindray koa tsy da hoe aiza ny volo e. Tsisy mitepoka mandigana an-dalana. Ianao vehivavy no manome azy.
izany ilay vehivavy mitaiza indrindra mety hoe nilaozany vady no fitondran'Andriamanitra mety hoe nilaozany vady no finiavandreo izany ilay vehivavy mitaiza indrindra karazany hafakoa fa misy vehivavy miaritra herisetra misy vehivavy koa nefa mahery vaika dia sakasaka izay lehilahy tiana lavasina diavana malala amin'izany karazana rehetra izany ho antsika renim-pianakaviana mba hahatonga antsika ho sary iray araka Andriamanitra dia tsy maintsy mivelona isika eo ambany fitarian'ny fanahy masina ka manaiky ny teny Jesosy manao hoe raha tonga ny fanahy ny famarina dia izy no ampianatra anareo ny marina rehetra ny amin'ny teny olazainao mba ho marina araka ny Jesosy amin'ireo ankonanao ireo ny amin'ny fitaizanao ny amin'ny fitantananao ny vola izay miditra ao an-tokantrano mba ho ampahafatary ny fanahy masinanao ho marina araka ny Jesosy izany dia ho renim-pianakaviana ho vehivavy tsara araka ny mabolana fa araiky amin'ny telopolo ny reni-tarehan'ny fanahy masina ny avana dia reny feno fahendrena feno hoe mampandroso ny fiainana sy ny fiainan'ny ankonana ary ny fiainam-pirenena na efa zokiolo ianao renim-pianakaviana na mbola tanora vao miditra eo amin'ny sehatry zany fanambadiana mijoro amin'ny rehefa hitarika ny fanahy masina dia misy lanjany eo amin'ny vadinao ianao misy lanjany eo amin'ny zanakao ianao misy lanjany eo amin'ny fiarahamonina tokoa mandiana riavana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiangonana hitarika ny fanahy masina ho amin'ny fampiraisana marina amin'ny lafiny ara-pitsaboana hitarika ny fanahy masina hitondra fahasitranany ara-panahy sy ara-nofo eny ana-tsaina ho an'ny mpiarabeny amin'ny lafiny ara-tokantrano hitarika ny fanahy masina mba hahatonga an'ireny ho vehivavy tsara ao amin'ny Kristo tsy hoverina ovinana ovina isika raha manaiky ho tarihan'ny fanahy masina amin'izao amin'izao dia meteza ho tarihan'ny fanahy masina amonina vavaka hoe Jesosy leo amin'ny fanahy masina hampahafantatrana ny marina rehetra hitondrako ny fotoana. Amen.